Anisany masoany fitondram-panjakana amin'ny alalany ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny fanatsarana ny fitantanana ny jono anatiny dia ny fijerena ny mpanjono madinika. Ratsa mangaika ao anatin'ny ministera manatanteraka izany ny centre de distribution des produits halieutiques de Mahajanga na CDPHM ivitoerana fitehirizana hazan-dranomasina manana vata fampangatsiahana mahazaka trondro hatramin'ny 300 taona. Ny adiditsy andraikitsy ity moa zany izay efa fantaritsika dia ny manampy an'ireo ilay mpanjono madinika amin'ny fampidirana ny vokatra zany fiarina zany ao amin'ny tsena ary alohan'ny hidirana amin'izany tsena zany misy fikarakarana ary matetika moa tena zava-dehibe dia ny fitahirizana mba tsy ho simba ilay vokatry ny hazan-drano ary mba tsy ho lasa ny vidiny eny amin'ny tsena zany no lasa mibaiko an'ilay lalam-piarina fa mba afaka ihany koa zany ireo ilay mpisehotra anatin'izany sehatra zany mitahiry manana programa izay ahafahany mivarotra ny vokatra raha mitobaka be ny vokatra dia tehirizina raha tsy ampy dia ampitomboana sy ny sisa mba tsy dia tena misy fiantraikany amin'ny vidin'entana zany. Zava-dehibe zany araka nambarako teo dia ny hoe ho an'ny mpanjono madinika amin'ny alalan'ny tony toerana ohatry tony dia mihatsara ny fidiram-bolan'izy ireo fa ho an'ny mpanjifa koa dia mba ho takatry ny vidin'ny takatry ny fidiram-bola amin'ny mpanjifa zany ny vidiny hazan-drano eny amin'ny tsena ary manaraka ny fenitra izay sy ny kalitao izay takiany zany tsena zany. Fa ny tanjontsika kosa dia ny lanja miakatra ny zavatra rehetra tsy maintsy ho hatsarainy zany ary zay ilay nambarako teo tsy maintsy mandray anjara feno ao anatin'ilay viana izay apetraka eo fitoeram-panjakana ny toerana ohatry tony ary mivelatra miroborobo ary ireharehantsika ireharehan'ny mpanjono madinika ary indrindra ihany koa zany ho an'ny faritra dia izay ny tena zava-dehibe. Saika efa mahery ny 20 taona avokoa ireo fitaovana ao amin'io CDPHM io ilaina atao manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia nefa izany noho izy mamelona mpanjono marobe ka ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono amin'ny alalany fandaharana SASOI Office 2 izay vatsiany banky iresa-pirenena vola no anohana ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ao amin'io ivitoerana io. Tanjona ny ametrahana ivitoerana fitehirizana hazan-dranomasina tahaka izao manerana ny Madagasikara ka ny faritra Melaky, Sofia ary Diana no anomboana azy.